MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata. Luciano ni Fampalalambavao. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? Venez découvrir notre boutique des marques Antalmine. Vous présente Ni Vavao. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Luciano ni Fampalalambavao. Miova ary miazakazaka ny fivoarany toidra raha-pirenena indrindra amin'izao fotoana manakaiky ny fianianana ataon'ny filoha voafidy tamin'ny fividianana amboledro izao izay fiovan'izay ve nitazana sahady ka nahatonga ilay hoe mpitandro ny filaminana 9 no ahetsika mandritra io. Nijanona ho fampanantenana pokaty hatreto ny fanafaran'ilay fiaramanidina Embraer 190 E2 nambarany Andry Rajoelina nitona 2024. Ny volana oktobra 2024 ankilany no nivony fahatongavan'io ny serasera ny fanjakana saingy niariary ny lainga marivo tototra ka izao fantapoko fatapireneny zao ny zava-misy. Tsy manana politika mazava makasika ny famokarambara ny fanjakana ka miandrandra lava ny velany. Pirofo mitoaka mitenda ny taratasy nalefa ny fanjakana malagasy any Inde izay ny talao ny andefasan'izy ireo varimilanja 2 etsy. Notohizana Tomasina ny fitsabona ny Feriny Kleto noho ny fiovan'ny toe-pahasalamany amin'izao fotoana. Tsy marina velively ny filazana fa marary saina ihany koa ity tovolahy miara-mbona ity. Any ivelany miamafy hatrany ny fanereny izay ataon'ireo firenendehibe any Israel. Isan'ny nomelohan'ny filohan'ny pirenena Amerikanina ny fanapoahany izay nataon'izy ireo any Gaza. Ny antsiprian'izay. Akafaliana trano tombo kilasy tongovavy no hitsidiany indray ny tokantranonao amin'ity alety tonga soa atao anaty fotoana ny fampalalambavao. Tena ny araba ary manasanao ihany koa anaraka izany. Avy hatrany dia matoa andatsoratra no ndeha hanokafantsika ny fampalalambavao amin'ity alety. Miova ary miazakazaka ny fivoarany toedra raha-pirenena tatoato indrindra amin'izao fotoana manakaiky ny fianianana nataon'ny filoha voafidy tamin'ny fividianana amboledro izao izay fiovan'izay ve no tazana sahady amin'izao fotoana izao ka nahatonga ilay hoe mpitandro ny filaminana manodidina ny 9 no ahetsika mandritra io fotoana io. Matoa andahatsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Voafeny mpitandro filaminana ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Resaka politika tena hovolena ny mahatonga izany irongatra sy ahazo vahana amin'izao fotoana. Hoy ny filoham-panjakana mpisolo toerana ny jeneraly Ravalomanana Risara raha namaly ny mpanao gazety teny Ivato ny alatsinainy lasa teo. Fanehoan-kevitra izay nanaitra sy nanitona ny sain'ny mpanara-baovao manoloana ny zava-mitranga eto amintsika indrindra any amin'ny tontolo ambanivohitra. Mbola nanamafy ihany koa ny filoha-mpisolo toerana tamin'io fotoana io fa fanakorontanana fotsiny ihany ny filazana fa fanapahan-doha sy ny resaka fakanan-keriny mampitaraina ny vahoaka maronisa amin'izao fotoana. Raha izany tokoa, inona no antony ny dinan'ny delegasiona mafonja tao Ankazobe izay nisy ny fakanan-keriny olona valo tsy mbola hita hatramin'izao. Sasanatria dia ho fandanimpotoana fotsiny ihany ve ireny? Iarany rehetra mahita manao ny ainy tsy ho zavatra ireo mpitandro filaminana izay vitsy anisa any amin'ireny tontolo ambanivohitra ireny. Tsy mahandry andro, tsy mahandry alina, anampy sy anolo-tanana ny ponina, anohitra ireo dahalo mpanao asa ratsy, mirongo fitaovam-piadiana mahery vaika ary mahery vaika noho ny an'ireo mpitandro filaminana. Misy amin'izy ireo aza moa maratra, mitondra takaitra ary mamoy ny ainy mihitsy manoloan'izany. Izany no iraka sy andraikitra noraisina ary efa nankatoavina mialohan'ny idirana tao amin'ny tafika dia niaro ny vahoaka sy ny fananany na inona idona na inona itranga. Lafy ny zavatra hafa nefa ambadika izay dia ny fahitana ireo mpitandro filaminana eto andrenivohitra eo Analakely anoloan'ny lapan'ny tanàna maraina parivandro isan'andro tao anatin'izay 2 volana latsaka izay. Izao indray nilaza ny ao anaty fa manodidina ny 9 no ahetsika mialoha sy mandritra
ary aoriny ny fianianana ataon'ny filoha voafidy amboletra ny Zapotsy izao. Eo no mampametra-panontaniana ny maro ka mahatonga ny sasany anontany tena amin'ilay antsoina hoe fiarovana ny vahoaka sy ny fananany no asa nandrana azy ireo. Vahoaka tokoa ve no arovana sa olombitsy? Tsangan'olona sa firenena? Raha ireo sary ireo samy hafa ireo no jerena. Ny zava-misy na eo aza ny filazana sy ny fiarovatena samy hafa ataon'ny tompon'andraikitra sy ny mpitondra. Mandry tsy lavoloha ny mponina, saika ho manerana ny nosy. Mitaraina ny mponina noho ny tsy fampiny isan'ireo mpitandro filaminana. Manoloana ireo dahalo manao andiny rehefa manafika. Tsy hoe 10 na 20 fa tafiakatra 20 hatrany amin'ny 100 isaky ny fanafiana iray. Mitaraina ny mponina amin'ny fanararotam-pahefana sy ny raha matahora miatra amin'izy ireo. Tsy ny eto andrenivohitra ihany izay nanao hetsika amin'ny mpilaminana, fa indrindra ihany koa noho ny ataon'ireo vitsy anisany amin'ireny tontolo ambanivohitra ireny. Tsy maintsy ny mponina no manao tsipaipaika ahafahan'izy ireo manao déplacement. Ny mponina no mampiatrano, ny mponina no manao izay rehetra angatahana aminy sy ny maro hafa. Voafehy ve no azo ilazana izany sa fanakorontanana politika araka ny voalaza? Raha mpanao politika manana ny maha izy azy, mametraka ao ambony ny fitiavan-tanindrazana sy ny vahoaka ao aminy. Irosika ho tonga hatramin'izany ve na ahoana ny lanjany tsy fitovik-hevitra ara-politika? Tsy tokony ho adino ihany koa fa endrika iray maneho ny tsy fankasitrana ny mpitondra, ny firongatry ny herisetra. Izany hoe mifamatotra tanteraka amin'ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fahombiazan'ny mpitondra ny zava-mitranga eo amin'ny firenena iray. Maro ny tsy anasa, mirongatra ny alatra sy ny vakitrano ary ny asan-dahalo. Mitombo isa ny tany ireo tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Mitombo isa vokatr'izay ireo voailika eny anivon'ny fiarahamonina. Iza marina araka izany no diso raha tonga amin'izao toerana misy azy ankehitriny izao i Madagasikara. Ny mpanao politika ve sa ny mpitondra tsy mahomby, tsy manana finiavana ary tsy mahavaha olana akory? Izay matoan-datsoratra ny sampana fampalalam-baovao ho any Androany. Fanjana ho fampanantenana pokaty hatreto ny fanafaran'ilay fiaramanidina ao Embraer 190 E2 nambarany Andry Rajoelina ny taona 2022. Tsy arak'izay ankilany rano serasera nataon'ny fanjakana mahakasika io. Ny volana Oktobra 2022 no efa novoizina fa tonga ny fiaramanidina. Saingy ny ariary ny lainga marivo-tolotra ka izao fatapoko fatapireneny izao ny zava-misy ankehitriny. Mitotongana hatrany kompani pitaterana nabakabaka izay nampitsahatra ny fifanarahanm-piara-miasany tamin'ny fanafarany ity Embraer 190 E2 ity amin'izao fotoana izao. Eritaona mahery aty aorian'ny fanaovatsy ny mpiara-miasa teo amin'ny Madagascar Airlines, ny orinasa mpanamboatra fiaramanidina Embraer sy ny Azura miandraikitra ny fampanofana azy natao tamin'ny fomba mezonezina teny Iavoloha. Tsy tonga ny fiaramanidina izay voalaza ho ampiasaina volana vitsy taorian'ny fanaovatsony ny 7 ny volana Desambra 2022. Ny pejy manohana ny fitondrana ankilany ny 7 Oktobra namoaka fa efa tonga ny fiaramanidina ary mbola misy fiaramanidina hafa ho avy. Fomba fiady izay miendrika fanambaboana sy fanelezana lainga fotsiny ihany hoy ny mpanara-baovao. Ny tohatrany ho fameroverezana ny saim-bahoaka io ka ny volana Jona indray no nambara ho tonga ny Embraer rehefa ny ariary ny lainga marivo-totitra saika atao. Niempotra ny volana Septambra izany ary izao mierina ny taona tsy tonga ny Embraer. Raha ny fatongavany sy ny fanarenana ny Madagascar Airlines no nandasana, sary hafa no nivoaka. Ny fahatelo ny volana Novambra 2022 nametra pialana tsy ho PCA intsony Irina Rakotomanga. Nampahafantatra mpahabe maso ny tsy fahafahany misahana ny sidina iraisam-pirenena intsony Madagascar Airlines taoriana izay. Tranga izay hitarafana, ny tsy fahaizana mitantana, manimba ny seha-piarina anabakabaka sy ny sehatry ny fizahantany. Tena sakana lehibe mihitsy ilay izy ary nanakorotana ary nanimba, ataoko hoe nanimba raha ny sidina anatiny sy ny sidina velany. Raha ohatra zany ka mahatranainy ny tena teo amin'ny fisehatra teo amin'ny lafin'ny fizahantany dia na raha teo amin'ny Air Madagascar sy niditra taty arina afara rehetra Madagascar Airlines dia nataontsika zany hoe tena ohatran'ireny nataontsika hoe mayonnaise ireny mihitsy ngamba ny fandrarana satria mifanimba anatiny aloha ny sehatra ny fitaterana anatiny satria tsy maro mpitaona. Rehefa aveo tsy tonga mihitsy ary rehefa aveo mihoatra ny isan'ny seza ny olona alefa zany hoe surbookina izy fitenenana anisan'ny nanimba daholo zany. Ny fitantanana nefany ny tena zava-dehibe izay tsy tokony hidirana politika
satria raha fitantanana ny fitanterana nabakabaka dia tena anisan'ny tena simbainina ataontsika zany fanapa-kevitra ara-politika satria ny olona tsy mahay an'le asa fa noho ny politika ny tonga eo ka manapa-kevitra dia ataontsika angambany any kiraro vadika na kiraro mitsimbadika any nanaovantsika ao anatin'izany ny any ivelany ihany koa dia ohatra zay tsika dia niankin-doha any ataontsika hoe reny malala Air France ny vidro plan tsika reny Airbus zay tsy mifanaraka izy le olona vidy azy koa tsy mahay an'le kalitao an'le entana vidiana rehefa aveo moa izy tsy afaka miasa anatin'izany koa ataontsika hoe ny Air Mauritius ny rehetrarehetra misy matotra fa misy ao anatin'izy simbaintsika satria tsika atao anatiny ihany koa dia samy mitady an'izay tombontsoa sy fitiava-kely izay manimba ny firenena amin'ny seza politika. Rehefa nitsikafona avokoa ny lainga sy ny maro hafa nataony vahoaka, fantatra kehitriny fa nampitsahatra ny fanaraha-piaramiasany tamin'ny fanafarana io karazana fiaramanidina io ny Madagascar Airlines. Nambara ny Italie Général ny kompania mpitaterana fa tsy mety io modely E190 izay nanaovana andrana ny volana febroary 2024 ary modely tranainy kokoa no lazaina ho mety noho ny lafiny maro. Tranga izay mampiseho ny tsifisian'ny politika mazava anarenana ny fitaterana anabakabaka. Raha telo araka izany sisa ireo ATR mandeha ankehitriny, tsy misy izany fiaramanidina tonga izany tato anatin'ny 5 taona. Fa tsy manana politika mazava natokana ho an'ny lafin'ny famokaram-bary ihany koa ny mpitonja fanjakana any ka miandrandra lava ny velany amin'izao fotoana izao. Pirofo mitohaka amin'ny tenda ny taratasy nalefa ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny minisitry ny varitra sy ny fanjifana any Inde izay ny taloha mafy. Ny andefasan'izy ireo vary milanja 2 tonna ankehitriny ny fanjakana malagasy izay nanamafy fa ho mafy ny anohanana eto amintsika raha tsy tonga io vary io ary ahina ihany koa ny aina anafoy ho maro ao anatin'izay. Henri Florian. Araka ity taratasy nalefa ny fanjakana malagasy tamin'ny alalan'ny ministeran'ny varitra sy ny industrie ho an'ny ministry ny industrie sy ny commerce any Inde ity ny taloha mafy tamin'ny fanjakana indiana ny fanjakana malagasy mba handefasan'izy ireo vary avy any Inde milanja 2 tonnes mba hisoroana ny mosary metisy eto Madagasikara amin'ny taona 2024 iny. Araka ity taratasy ity hatrany manahy mafy ny amin'ny isiany enafoy indrindra fa any amin'ny faritra atsimon'ny nosy vokatry ny anohaniny eto Madagasikara ny mpitondra fanjakana vokatry ny tsy fampiambary izay foto-tsakafo ny malagasy. Mampametra-panontaniana ihany ny zava-misy hoy ny mpambakafaka fiainam-pirenena Serge Zafimahova androany raha tokony teo anivon'ny observateur du riz izay efa nilaza tamin'ny volana oktobra lasa teo fa ampy ny vary izay nafarantsika. Ahoana moa mandainga ny salanisa zany ny au nivon'ny ministre ny commerce izy mandainga ny agriculture avy son commerce ny taratasy nalefa tany Inde aloha dia ny commerce nanao azy mazava tsara zany averiko tsara 200 000 tonnes zany hoe afarana avy any ivelany avy any Inde. Or ny gouvernement indiana zany ankehitriny nanapa-kevitra hoe tsy varotra vary intsony fa lasa miakatra koa ny vidim-bary any aminy. Tsy Madagasikara ihany ny voany io fa ny firenena rehetra zany zay hoe nafatra vary tamin'ny gouvernement indiana. Dia hitantsika logika ave hoe volana jiona nanao les commandes na 200 000 tonnes tsika mamoaka ny bulletin mensuel ny observatoire du riz amin'ny volana oktobra 2024 hoe ny fahaizana amin'ny tatana mahatonga an'le vary miena eto amin'ny tsenam-barotra ay le izy lainga satria le taratasy nalefatsika tany amin'ny ministre ny commerce zany hoe ministre commerce malagasy nanoratra tany amin'ny ministre ny commerce indiana dia milaza mazava hoe ho maty nanoana an'izay raha tsy tonga ireo 200 000 tonnes vary reo ay le izy zany manipulation fotsiny aty amin'ny resaka opinion publique satria amin'izao fotoana izao hitantsika fa miakatra hoe vidim-bary tsy fahaizana amin'ny tatana daolany zany ary le ministre tena mitalao mihitsiny amin'ny gouvernement indiana amin'le hoe alefo ihany anaova exception zay amin'le 200 000 tonnes. Na mafisiny ty mpamakafaka fiainam-pirenena ity hatrany fa tsy manambola anafarana vary ny orinasa malagasy SPM raha toka ity farany izay tsy misy afa-tsy ny 900 ny vola hanafarana vary ihany no any anana ny fanjakana malagasy. Misy ihany koa ny kajikajy politika mahatonga ny fanafaram-bary amin'ny taona maro tahaka ny fafanao io raha ny fanazavana hatrany. Fa maninona moa inona moa tsy avantsika les subventions rehefa manao resaka opération d'importation resaka farany resahantsika satria misy resaka mazava hoe misy azahoana tombontsoa manokana
$10 farafahakeliny isaky ny taolina dia manaova ny calcul nareo $10 isaky ny taolina zany a ny opération ataony zareo miresaka vary rehefa manafatra vary avy any ivelany ka le izy a ny tokony lojika zany tokony le tatsapamokatra no ametsika subvention amikara amin'ny bebe koa ary tokony jerevana ny lalana amohan'zareo amin'ny vokatra makaty amin'ny tanan-dehibe zany a zay hoe ataontsika hoe mila le vokatra zany tsy manana politika mazava zany amin'ny resaka vary ny fitondrana raha hoe amin'ny akapobeany fa raha ny tena izy zany io vary io tokony tsy akatra mihitsiny aleo azava ny SPM rehefa manafatra ny SPM tsy manam-bola ina nefa hoe société mpanjakana zany tokony manafatra vary dia inona ny fandehany ao anatin'le ataontsika hoe le vary afarany farafahabeny ny 20 isan-jato ny farafahabeny zany aby za rehefa ataoko hoe tsy masika fa ny 10 isan-jato ny vary afarany zareo ihany ny an'ny SPM ny akoatran'izay an'ny opérateur karana zay ny marina ane tsy manam-bola ny SPM tsy manam-bola ny SPM raha ny fantatra ny 20 isan-jato ny vary vokarantsika eto an-toerana ihany no tazana eny an-tsena vokatra ny fanaovan'ireo mpandraharaha fitehirizana eo ihany koa ny filan'ny mpamboly amin'ny sakafo ary indrindra fa ny faharatsy ny lalana izay tsy matafavoaka ny ankamaroany ny vokabary ampiasain'ny fanjakana malagasy amin'ny fangatahana etsiro araka izany ny fahatrany ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ny ankamaroany ny vahoaka malagasy izay miaina ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka tsy manana ampopo hitady vahaolana akora nefa ny mpitondra fanjakana fa zatra miankidoha lava amin'ny any ivelany fampandraharaha mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka maro ihany koa no nitambatra ka nandefa taratasy misokatra ho an'ny fanjakana manoloana ny famokarana sy fitsinjarana herinaratra amin'izao fotoana izao ny herinaratra eto amintsika tantany orinasa Jirama izay tsy nitsahany totongana sy nampitaraina ireo mpanjifa tao anatiny 5 taona izay tsy misy finiavana politika manolana avy amin'ny mpitondra fanjakana manoloana ireo olana sy voka-dratsy aterany izay fahatapahan-jiro lava reny izay raha ntsikaritra tao anatin'izay 5 taona izay Gaeton Andriatsilavo. Tao anatin'ny taona maro misedra fahatapahan-jiro noho ny antony ara-pitantanana sy ara-teknika ireo sehatra tsy miankina ka misy fiantraikany amin'ny fahafahana mamokatra sy ny fifaninanana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Io no nanomboan'ireo mpandraharaha mpiara-miasa sy mpiara-miombonantoka amin'ny Madagasikara ny taratasy misokatra nalefa tany amin'ny mpitondra fanjakana. Nisy nefa hoy izy ireo ny tetikasa maro izay efa nahazoana famatsim-bola natao anitarana sy hanatsarana ny famokarana herinaratra na avy amin'ny rano na ireo angovo azo avaozina izay tsy mbola vita hatramin'izao fotoana. Tsy misy fikojakojana ireo kely ananana amin'ny fitsinjarana herinaratra. Tsy mahasehaka ny filana ireo toadrano izay efa tsy ampy fikarakarana ihany koa mitsitapitapy ireo angovo azo avy amin'ny herin'ny masoandro napetraka avao aingana. Ireo grupy mampiasa solika mandoto tontolo iainana lafo vidy sy ny sisa. Ny Jirama nefa mividy lafo ary mivarotra mora. Vokatr'izay misedra ny fiakaran'ny vidin'ny herinaratra ireo sehatra tsy miankina miaritra fatiantoka vokatry ny delestage. Tsy mandry fahalemana ireo mpampiasa vola eto Madagasikara sy avy any ivelany indrindra ireo orinasa. Misy anefa raha io taratasy io ny vahaolana maharitra afaka hirosona tao anatin'izay taona maro izay. Raha tsy ilaza fa tsy hisahofika izay afaka mamokatra herinaratra hatrany amin'ny 500 gigawatt isan-taona anampiana ny herinaratra tsy njarainy ato Antananarivo sy ny manodidina sy afaka hanala ny vesatra ara-bola mianjady amin'ny Jirama. Manampy izay ihany koa ny ao Volobe izay afaka manome 507 gigawatt isan-taona. Manalefaka ny trosan'ny Jirama noho ny fividianana solika manatsara ny orinasa Jirama ary afaka mitahiry CO2 mihoatry ny 100 tonna isa-taona. Misy fotodrafitrasa tsy ho tanteraka ihany koa no io tsy fikarakarana ny sahofika sy Volobe io dia ny Prirtem 1 izay novatsian'ny vondrona Eropeanina vola ka natao ampifandraisana ny sahofika sy Volobe amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo sy ny Prirtem 2 izay natao ampifandraisana ny ao Fianaran-tsoa. Araka izany tokony ho afanganina sy atao lara-pahamehana ny fanatanterahana ireo tetikasa goavana misa 4 ireo sahofika, Volobe, Prirtem 1 sy 2 ahafahana manatsara ny toe-karena ankapobeny ny fiainan'ny orinasa sy ny mpanjifa. Eo ihany koa ny tombo no an'ny orinasa Jirama sy ho an'ny fanjakana malagasy. Miteraka fatiantoka goavana ny tsy fandraisana fanapahan-kevitra mahaolana hoy ireo mpandraharaha. Fotoana izao tokony hirosona amin'izany. Vao tsy ela akory nandray fanapahan-kevitra avokoa ireo firenena aty Afrika nandritra ny COP 28 farany teo ka hampitombo avy roa na telo eny ny famokarana herinaratra.
tsy ambakan'izany ary manana fahafahana iroso amin'izany i Madagasikara. Tsy tokony hanina fotsiny ihany amin'ny fampiakarana vidin-jiro izay misy fiantraikany ratsy eo amin'ny famokarana. Ny fisian'ny finiavana politika no ilaina hoy ireo mpandraharaha na marana ity taratasy misokatra ity. Hatreto aloha mijanona ao fampanantenana fotsiny ihany ny resaka nataon'ny filoha Andry Rajoelina nandritra ny ady hevitra tamin'ny Haino Manjerim-Panjakana tamin'ny fihodinana faharoa ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2024 izay nilaza fa hampitomboina avy ny famokarana herinaratra eto Madagasikara ao anatin'ny 5 taona. Izany hoe raha toka herinaratra 570 megawatt no vokarin'ny jirama amin'izao fotoana, voalazany tamin'izany fa isy 700 megawatt fanampiny ireo. Io 570 megawatt vokarina io izay 490 megawatt amin'ireo centrale hydroélectrique, ny 210 megawatt avy amin'ireo centrale thermique mampiasa solika mavesatra ary ny 240 megawatt avy amin'ny herin'ny masoandro. Izany hoe tsy nitombo ary tsy nisy fiovana. Voalaza ihany koa fa ialana amin'ny olana ny fahatapahan-jiro, irosona ny fampiasana angovo azo avaozina ary atao hybride avokoa ny 70 amin'ireo tompom-pamokarana herinaratra miisa 70 eto Madagasikara. Tetikasa izay nahazoana 200 miliara ariary avy amin'ny fanjakana sy 200 miliara ariary hafa avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Hatramin'izao fotoana tsy hita izay vokatra izany. Tao anatin'ny 5 taona ihany koa tsy ahivina no niantona ny tetikasa sahofika sy volobe izay no averina amahany olana. Porofo manambara fa tsy misy paikaty mazava, tsy misy finiavana amahany olana avy amin'ny mpitondra nandritra izay fotoana izay. Fa velotaraina manoloana ny tsindry azolena sy ny fanitsakitsahana ny zony ireo mpikambana mpamboly lavanilina any amin'ny faritra Sava amin'izao fotoana izao. Voafitaky ny mpandraharaha mpanangom-bokatra izy ireo ka manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana ho famahany izay olana rehetra izay. Henri Florian. Ny 20 isan-jaton'ny vokatra ny tantsaha ihany no noraisiny mpandraharaha izay nanao fifanarahana tamin'ny fikamanan'ireo tantsaha-mpamboly vanily tany amin'ny faritra Sava iny. Ary tsy najainy ity mpandraharaha ity ihany koa ny vidin'ny farany ambany araky ny fifanarahana izay natao. Raha ny fanambarana izay nataon'ireo tantsaha-mpamboly vanily mivondrona ao anatin'ny fikambanana iray any amin'iny faritra Sava iny androany. Ka mahatsapa zahay fa voahitsakitsika ny zonay mpamboly lavanily izay mikambana amin'ny fikambanana io satria misy mpandraharaha izay miahy izahay izay hoe ivanga mividy ny lavanilay efa nanomboko tamin'ny kampagnina 2020-21 ka efa misy 3 taona izay ka rango tamin'ny fotoana zegny dia efa matsapa zahay fa tsy voahaja ny zonay mpikambana satria ny prix zegny tamin'ny indronanday zegny tamin'ny taona roa lasa dia voahaja ny prix fa kosa ny taux na hoe ny quantité ny vokatrinay dia tsy voahaja. Eo amin'ny 12% ny vokatrinay ihany no iraisindreo isan-taona. Fa zahay mietrehitra fa mba ho hajaindreo ndraiky zany le zonay zegny amin'ity tontonay fa kosa au contraire zegny raha regny amin'izao fotoana izao. Ka zahay zegny efa ny volagny monsieur Gio zegny ny solontegnandreo représentant-ndreo le mpividin'ny lavaninay zegny aty Madagasikara. Efa ny volagny taminay fa amin'izao dia hividin'ny lavaninay zegny amin'ny 20,000 ariary. Nefa kosa zahay zany efa misy contrat izay nisoniavinay ara-taratasy nanomboka tamin'ny voalohany izahay ny famatotra ary io contrat io dia manankery 10 taona. Ka nanomboka tamin'ny 2020-21 zany ka manankery 10 taona ny contrat. Mbola 3 taona ny lasa ka mbola manana taona roa ny tavela. Nefa kosa tsy voahaja io zonay io misy prix farina ambany zegny noho ny fanagnanay certificat 3 IBT, FFL ndraiky bio. Ka noho ny antony fanagnanay certificat 3 io zany misy prix farina ambany tsy mahazo mividy ambanin'io zany zare amin'ny vokatranay zany. Ka ny kilo ny manta, la vanille manta 46 000 ariary par kilo ary ny vokatranay le masaka zany 250 800 ariary par kilo. Ka nagnino ary androany zany dia nday vidindreo amin'ny 80 000 ariary na 20 ariary zany. Ka matsapa izahay fa voahitsakitsika ary tsy voahaja io zonay io zany. Ka mitaky izahay eto zahay mpikambana dia mitaky io zonay. Efa nisy ny fanaton'ireto tantsaha ireto ny ben'ny tanàna tany an-toerana saingy tsy hita mandrakandroany ny vahaolana. Miantso ny tompona ndraiky mpanjakana mahefa araka izany ireto mpikambana mandrafitra ny fikambanana ireto mba hamana ity olana misy ity.
fa very ny sy ny fiandriana amin'ny pirenena noho ny sy ny mpitondra tsy mizaka ny zo ny pirenena malagasy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao hoy ny teo anivony RFM na ny anteny-mera ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko eto Madagasikara. Nambaran'izy ireo fa mitohy hatrany ny endrika fanjanahantany ataony Andra Joelina sy ny ekipa ny ankehitriny. Ireto faran'izay miantso ny malagasy tsy hankanavaka sy ny hery rehetra hijoro sy ho sary-piaro manoloana izay. Miantso ny malagasy tsy vaky volo sy ny hery velona rehetra ny anteny-mera ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko eto Madagasikara hijoro sy ady ho an'ny fiandriana pirenena manoloana amin'ny fanjanahantany amin'ny endriny vaovao misy eto amintsika amin'izao fotoana. Nambaran'izy ireo fa tsy ekena intsony ny mpitondra izay tsy mizaka ny zo pirenena malagasy antony mahatonga azy ireo hijoro hatrany ho fanoherana izany. Isa zany ny fiain'i Madagasikara. Tsy ny malagasy tompoko ny fiain'i Madagasikara fa i la France reo izy ireo. Ary io saina eo an-damosiny io. Manahoana ary sika amin'izao fotoana zany mbola anaiky ihany hoe aneo Madagasikara ho amin'ny vazaha. Tsy olona no ampanany eto sanatria vehivavy fa kosa aoko fantatsika fa raha nisy ny taratasy kely iny dia nisy fifanarahana lavabe tao anatiny. Fifanarahana maro tao. Ary nanaiky ilay olona nasony hoe hiservira la France. Manahoana ny eritreretintsika manoloana an'izany. Olona nompan'ny la France ve nitondra amin'ny Madagasikara? Manoloana izany dia samia ny eritreritra na ny manatrika eto na izay rehetrarehetra mandray izao resaka izao. Fa tsy mentika amin'ny Madagasikara zany ary fanotapady ny tanindrazana satria ny ray aman-drenitsika raha teny tany voalohany hoe miverina amin'ny malagasy Madagasikara manontolo. Natao ampitraka sy ampijoro ny vahoaka malagasy rehetra ny tranga izay miseho eto amin'ny firenena amin'izao fotoana hoy hatrany ny anteny-mera ny ray aman-dreny ara-drazana. Iray ihany isika ary nampiraisan'ilay mpahady an'ity nosy izay tokana sy voazarazara ity. Engany izao fotoana izao ampitraka ny malagasy ho amin'ny fanantenana satria miray ny malagasy, ny foko, ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny zanadrazana rehetra amin'ity nosy ity. Misy fanantenana eto Madagasikara ary tsy hitanondrika isika fa hitraka manoloana ny zava-misy. Nanomboka androany ary farana rapitsy ny fikaonandoha ataony hery velona rehetra sy ny anteny-mera ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny foko malagasy etsy amin'ny Mandriambero Ambohitra Atrimo. Tanjona amin'izao ny amoahana tondrosotra ho an'ny firenena malagasy ao aorian'ny fifampitoniana fa ihany koa amarana nantolo-panafana tamin'ny 47. Dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny sento vetivety ao anaty doka fohy makasika ny sosialim-bahoaka. Eo ihany koa ny vaovao makasika ny Kleto ilay tovolahy tapaka filahina ny Toamasina. Hoentsika eo zany rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Studio 58 manolotra ho anao Reko en concert ho fankalazana ny fadimy taona Antarika ny alahady 17 décembre amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimena. Ny tapakila hitanao amin'ny ticketplace.io na eny amin'ny boutique machine rehetra. Balcon 15 000 ariary, simple 25 000 ariary, réservation 35 000 ariary, VIP 50 000 ariary. Reko en concert ny alahady 17 décembre amin'ny 3 ora tolakandro ao amin'ny CCSK Antanimena. Sponsor officiel Materoto. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no ny otrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misy hatramin'ny 3 sy 4 arivo.
malagasy sady styléphone miaraka amin'ny Aigle d'Or. Vaovao be collection miavaka sady moderne noforoan'ny artiste Matli na ho an'ny ankizy na ho an'ny lehibe. Aigle d'Or manandratra avo ny antsika. Recherchez-vous l'élégance, le prestige et le style inimitable? La boutique des marques vous attend. Nous vous proposons une large gamme de marques de sacs, chaussures et divers accessoires pour satisfaire votre style. Adidas, Fossil, Lacoste, Lancel, Michael Kors, Nike, Tommy et d'autres marques les plus appréciées. Venez découvrir notre boutique des marques à Antanmen. Téléphone 034 81 978 01. La boutique des marques vous attend. Passez un super Noël avec la super app Mvool. Du 4 au 21 décembre, utilisez la super app Mvool pour transférer, acheter du crédit et payer vos factures. Et gagnez jusqu'à 5 millions d'ariars pour faire plaisir à vos proches. Qu'attendez-vous? Téléchargez vite la super app Mvool sur Play Store ou Apple Store. Mvool, simple, immédiat et sécurisé. Maman, oh, fahilako mon premier biscuit no omeny zanantsika. Biscuit vita malagasy, manampy ny ankizy amin'ny fitombony ara-tsaina sy ara-batana. Malefaka ery sady be ronono, amitahana siramamy voalanjalanja mifanaraka amin'ny filan'ny ankizy, sady tsy misy singa artifisialy. Fahilako mon premier biscuit, ilay biscuit natao ho an'ny ankizy amin'ny vidiny 300 ariary monja. Fahilako, mampitombo ny ankizy am-pifaliana foana. Manatitra ny arabatra ny tombo kilasy tongo vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Isan-tarantsika izay mitotongana ny fampanajana ny tany-tandalany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Hoy ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika izay nanaovana fanadihadiana androany ampiasain'ny mpitondra ho amin'ny tombotsoany manokana ihany koa ny rafim-pitsarana isan-tsokajiny. Manoloana ireo fanososena ny lalàna velona amin'ny endriny maro amin'izao fotoana izao. Ireto farany izay nanamafy fa tsy misy afa-tsy ny fanarahan-dalàna no isany anavotana ny firenena anatin'ny fahantrana lalina ankehitriny. Tsy misy afa-tsy ny fanarahan-dalàna ihany no ahafahana manarina ny firenena ao anatin'ny fahantrana lalina amin'izao fotoana izao. Hoy ny fanehoan-kevitra ireo mpanao politika izay nanaovana fanadihadiana androany. Nambaran'izy ireo fa potika ary mikorotsofana ny fampanajana ny tany-tandalàna raha ny zava-misy ankehitriny no jerena. Ny fampiarana ny lalàna eto amintsika izay asehon'ny mpitondra amin'ny alalan'ny didi-jadona sy ny raha matahora. Hoy ny teo anivon'ny vondron'ny antoko politika amin'ny taky famerenana ny tany-tandalàna androany. Fantatritsika ny antsojaina nataon'ny mpitondra fanjakana ankehitr'io izay ambaranay foana fa fanjakana jadona satria ankerisetra, amboletra ary manososy ny lalam-panorenana satria amboletra no ametrahana olona tsy manana zom-pirenena malagasy hitondra ny taniny firenena malagasy dia aminay zany fanjakana jadona. Dia izay no ijoroanay antoko politika misy 570 ary miatomboka mialehibe zany mampitovy hevitra ny amin'ny hoe inona ny dingana tokony atao ahafahantsika mamerikasina an'ity tanin'ny Madagasikara ity satria ny vahaolana dia ny malagasy samy malagasy no mitondra vahaolana sy midinika ny amin'ny mahatsara no aviny. Ty voaja ihany koa ny lalam-panorenana ary ampiasain'ny mpitondra ho an'ny tombotsoan'olo tokana ihany koa ny rafim-pitsarana eto amintsika. Hoy ny fizazima na ny fiombonan'ny zanaka sy zivan'ny Madagasikara androany.
rehefa misy fanovalana lampanorenana eto a tsy lalam-panorenana mpandroso firenena ny atsangana fa lampanorenana atsaratsara ny fiaignanao zay nanao azy ary ny atsika eto ara na lampanorenanao nanao azy tsy arahanao koa ny lampanorenana zany ny zavatra misy amitsika eto io a ametrahana tsara zany mahatonga mamerina foana hoe le hoe malagasy tokony olo-pirenena mijoro am'izay olo-pirenena azy malagasy satria mafantatra fa olo-pirenena izy fa tsy tadidiny ntsony ny dikany tsy fantantsony ny dikany satria tratra n'le lainga tsara lahatra zay nafafy tamitsika teto hoe foenipolo taona zao lainga tsara lahatra dia mampisarabazana samy malagasy efa maro hatreto ireo mpanao politika firaisamonim-pirenena sy ny fikambanana maro samihafa nefa nanehoantsika mahakasika ny fandikan-dalàna ataony fitondram-panjakana ankehitriny isan'ny efa nanamafy izany ihany koa ny collectif des candidats sy ireo vahoaka miaradia aminy ho fanoherana izany indrindra no antony nanaovana ny hetsika fotsy raha tsahiviny ity tolom-bahoaka ity izay mikendry ny amerenana ny Madagasikara mahatantan-dalàna sy ny fiandrianam-pirenena. Fa niemitra tamin'ny ampamoaka izay nolazaina fa ho ataony afaka Andro Christian mpanao politika sy mpitarika fikambanana ao Mahajanga laza fa nonon'ireo olona ao ambadika ny afakana-keriny sy ny famatsiana zava-mahadomelona ao Mahajanga ny tenany saingy zao tsay izao indray manoloan'izany mametra-panontaniana ireo mponina ny amin'ny hoe nisy trindrina fanambazana ve ka antony nampemitra azy tamin'izay ampamoaka no kasaina atao izay. Anja Robert. Ny alatsinainy teo tamin'ny sivora sasany no fotoana nomeny Afakandro Christian mpanao politika sy mpitarika fikambanana ao Mahajanga fa anaovany ampamoaka goavana. Ny andro ny rehetra tao amin'ny tambazotra tserasera Facebook satria araky ny nampanantenainy anonon' ireo olona ao ambadika ny fakanan-keriny famatsiana zava-mahadomelona sy ny mahatonga ireo trangana tsy fandriam-pahalemana ao Mahajanga izy. Valombe fampolora ateoriana tsy hita zany ampamoaka izany ary toa nivadika tokatoka ny mpitandro filaminana sy ny fitondrana indray no nataony tao amin'ny pejiny. Zavatra rehetrarehetra tompoka dia zavatra ara-panjakana zany hoe preuve avy amin'ny fanjakana no havoakantsika eto ka samy miaino tsika zany raha ohatra ka teto Mahajanga anao zany mahafantatra an'izany ivelan'ny Mahajanga anao raha mpanaraka vaovao anao zany raha ny Antananarivo anao na ankoatra ny Mahajanga zany raha mpamaky gazety anao dia tokony hahafantatra hoe inona zavatra niseho tamin'ny 2022 ny zavatra niseho tamin'ny 2022 zany ny azakazaka mafia ny trafic de stupéfiants zany teto tapitanana ny Mahajanga ary nanamoaka résultat ny police pirenena tamin'izany. Isan'ny fanehoan-keviny tao amin'ny pejiny manoloana ilay ampamoaka nampanantenainy ny mponina tao Mahajanga tahaka izao anefa no nambarany fa ho avoakany andro vitsy lasa izay. Iza mpifornira jamala eto miboaka aby amin'ny fotoanan'io iza olo mpandefa jamala mandeha an-dafy miboaka aby amin'ny fotoanan'io iza jiaby olo complice miaraka malfaiteur amin'ny tanàna ty eto aboakanay amin'ny fotoanan'io ia mpanao kidnapping eto aboakanay amin'ny fotoana io ia mpangalatra angonoky mpandefa angonoky mandeha l'extérieur aboakanay amin'ny fotoanan'io zay everinareo zahay mahalalana ahoana mangalatra ao amporo mandeha mampiditra jamala ao agnatin'ny bouteille à gaz alefa mandeha Komoro sy mandeha l'extérieur. Mipetraka araka izany ny fanontaniana amin'ny hoe inona no tsy nahasa ity mpanao politika mpitarika fikambanana ity nyroso tamin'ny ampamoaka momba ireo alatra maro samihafa ao Mahajanga io. Nisy fanambazana ve sa niarany raha-matahora ny tenany ka antony nampemitra azy? Afakandro Christian izay tsahevina namerimberina fa mahafantatra ireo olona ao ambadiky ny afera maloto mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana ao Mahajanga noho izao niova hevitra izao indray. Fa maro ny lafinjavatra tsy voaresaka ary adiny mpitondra fanjakana ny fisindry eo amin'ny olana ara-tsosialy mponina. Tsy tokony ihanona amin'ny fizaram-bary izay vonjy tavanandro fotsiny ihany ny mpitondra fanjakana fa tokony hidina ifotony hijery akaiky ny marary sy ny tena lara-pamena ny vahoaka ka hitady vahaolana amahan'izany ireo mponina izay nanaovany mpanao gazety fanadiadiana tamin'ity androan'ity Daniela Mino Arso. Tsy fandriam-pahalemana, fidangany vidim-piainana, fasairanana amin'ny fisabotena, adi-tany, ny olany fambolena sy ny maro hafa. Ireo no isan'ny marary ny vahoaka malagasy manerana ny nosy amin'izao fotoana, izay tokony hitadiavany fanjakana vahaolana hoy ireo mponina. Sarotra ny ampandroso ny firenena sy ny filaminana raha tsy misy ny fijerena akaiky ireo sosialim-bahoaka ireo ho ny fanehoan-kevitra. Raha ny zava-nisy teto Madagasikara tao anatiny izay 5 taona lasa izay, tsy nisy ny fijerena ny tena sosialim-bahoaka. Vonjy tavanandro tamin'ny alalan'ny fizaram-bary fotsiny ihany no nataony ny mpitondra fanjakana. Ny resaka asa zany mba
jerevana moa zavatra sosialy moa sosialy bedabe daholo ny sosialy zany fahasalamana barazy rano sosialy daholo zany vary sosialy daholo zany école sosialy daholo zany manao anina sosialy daholo sao dray daholo manao tetezana sosialy daholo zany fa tsy hoe ihinambary ihany akory ny sosialy somatsika hoe zay ihany hoe ny sosialim-bahoaka tsy hita nefa ny sosialim-bahoaka reny zavatra reny tsy maintsy manao an'ireny tsika izay vao vita le filaminana raha tsy mitompo koa ny arikarenantsika tsy misy filaminana ampiteneny le roapolo ampiteneny le dimapolo ampiteneny le ariefatra izay vao mety miasa ny ary zato fa raha tsy miverina amin'ny ariary roa sy ariefatra ariary telo sy ny anina sy ny karazany io izay vao mitombo ny arikarentsika azonao tsara ka leo amin'le arikare-pirenena ny tena milatsaka dia inona no ampitomboana azy dia tsaiko za tsy mahay ampitomboana io fa raha tsy tafaverinao i dimapolo io raha tsy tafaverinao roapolo io tafaverinao arifolo io izay vao stable io zavatra io. Ankoatra izay tsy nisy ny famoronana asa ho an'ny tanora sarotra ho azy ireo ihany koa ny tady asa raha efa be no very asa amin'izao fotoana no ny tsy fampiany traikefa sy ny hoety manana nafahana nanaraka fiofanana ny akamaroan'ny tanora izany hoe tanora manodidina ny 10 hetsy eo izay fantatra fa tsy hanasa ka miroso amin'ny fitadiavana asa isan-taona raha ny tatitry ny instat fananana asa aloha zany raha ho anay tanora aloha zany mbola sarotsarotra kokoa zany aloha zany ny amoahana an'le fiasana ho an'ny tanora satria efa betsaka zany zao le efa mitombo zany zao le fomba fiainantsika amin'le teknôlôjia dia le olona tsy dia nandehandeha fianarana zany somary very satria tsy mahay resaka mombana anana amin'ny fanjakana na loatr'izany betsaka zao ny asa teo mantsy ny ohatranay zao ny asa ny sécurité zay teo enina fa ambanimbany diplôme ianao dia asorony ny olona satria tsy mitovy capacité amin'ny diplôme zareo. Ny tena olana asa ezaina zany zao dia eo amin'ny resaka asa zay le nazavaiko teo resaka asa satria zany ny tena zany tsy manana hoe spécialité hoe mpitana birao na ohatran'izany fa asa teny dia nefa monja inzay le asa misy indraindray tsy misy dia zay zany hitako hoe olana amin'le sejana ety amin'ny resaka fiainana andavanandro. Raha ny zava-nisy teto Madagasikara hatramin'izay miadirery ny mponina tsy mandraindraikitra ny fitondram-panjakana tsy mbola nahita tenany koa ny avy eo anivon'ny ministeran'ny mponina hitady vahaolana hiady ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka saika ireo lafin-javatra tsy lara-pahamehana amin'ny vahoaka avokoa no mahasoa ny mpitondram-panjakana amin'izao fotoana. Io asa ataon'ny mpitondra io izay hita miharihary fa mirona bebe kokoa amin'ny fanatsarana endrika ny antokony sy ireo mpomba azy. Fa tsy mahafantatra ireo tombontsoa azo avy amin'ny fidirana amin'ny sehatry ny ara-dalàna ny ankamaroan'ireo orinasa vao misandratra eto amintsika amin'izao fotoana izao. Antony tsy rosoana izy ireo amin'ny fikarakarana ny taratasy fandoava-kehitra hoy ny sampandrarany etra tamin'ity androan'ity hatramin'ny taona 2024 makaty maheriny 4 alina ireo orinasa madinika salantsala ny roso tamin'izay sehatry ny ara-dalàna izay. Iray amin'ireo sehatra maro anisa ary manandanja amin'ny fampidirana vola anatin'ny kitapom-bolam-panjakana ny etra alohan'ireo orinasa madinika sy salantsalany. Raha ny antontanisa avy amin'ny GPMES na ny groupement des petites et moyennes entreprises solidaires manodidina ny 5.7 sy 500 miliara ariary isan-taona ny etra alohan'ireo orinasa madinika sy salantsalany ireo amin'ny fanjakana. Raha toka mahatratra any amin'ny 2 miliara ariary ihany koa ny etra alohan'ny orinasa madinika sy salantsalany iray. Atreto, mbola maro ireo tsy tafiditra anatin'izay sehatry ny ara-dalàna izany, ny tsy fahafantarana ny tombontsoa sy ny tahotra amin'ny fidirana birao-panjakana no antony, hoy ny teo anivon'ny sampandrarany etra. Anankiray aloha zany maromaro no mety ho antony mampalaina ny mpandohetra anatony. Ao aloha zany tsy fahafantarana hoe inona daholo ny zavatra rehetra tokony arahana ny fepetra rehetra takina. Ao ihany koa ny tsy fahafantarana mazava tsara hoe raha ohatra ka tafiditra anatin'ny sehatry ara-dalàna dia inona kay ny mety hoe tombontsoa azo avy amin'ilay izy. Santionany amin'ny tombontsoa azo zao dia ny fahafahana manao tsenam-barom-panjakana ohatra. Afaka miroso amin'ireny sehatra ireny zany raha ohatra hoe eo amin'ny ara-dalàna ianao. Be dia be misokatra ihany koa ny lalana rehetra, lalam-barotra rehetra raha vao ara-dalàna fotsiny ianao. Ao koa ohatra hoe
afaka misitraka an'ireny karazana financement reny ianao, afaka mindram-bolany amin'ny banky sy ny sisa, misy tohana mety hoe azonao sitrahana zany rehefa amin'ny ara-dalàna ianao be dia be ary tsy voasazy. Inkio anankiray ankoatran'ny tsy fahalalana dia fahatahorana ihany koa hoe manao ahoana zany birao-mpanjakana zany. Amin'ny ankabeny, ny sehatra mivarotra no ivondronan'ireo orinasa madinika sy salanjalan'ireo hatramin'ny taona 2024 no mankaty. Mahatratratra any amin'ny 4 alina ireo orinasa tafiditra isan'ireo mandohetra ho an'ireo tanora mpandrara. Zava-dehibe ho fanamafisana ny orinasa ny fidirana amin'ny ara-dalàna io. Voalohany aloha zany nahatonga ny hoe niditra tanatina fandrarana hoe fianarana sy ohatran'izany hoe ilaina ny hoe mitady vola sy ohatran'izany dia nandrisika ny tena hoe hiditra anatina fandrarana dia hitako hoe eo amin'ny sehatra ny resaka fanodinana an'ilay produit eto toerana izay zany hitako hoe afaka velarina kokoa. Dia amin'ilay izy zany hoe rehefa manana taratasy ianao dia mba afaka miditra amin'ny sehatra matianina kokoa, hoe mba mahazo marché na ohatra hoe any ivelany sy ohatran'izany. Dia zay ny antony nandrisika anahy kokoa hoe mba ahafahana mahazo marché goavana kokoa zany dia niditra tamin'ny fanamboarana taratasy. Resaka politika aloha zany hitako hoe io ny somary hoe mety misy sakana kely nefa atao ihany aloha zany fa eo aloha zany misy hoe somary souci kely amin'ilay resaka fandrarana hoe filaminan'ny toetra raha ara-politika eto amintsika. Afaka miantoka ny tsena anatiny ireo orinasa madinika sy salanjalan'ireo saingy manano sarotra ny fitadiavana tosika ara-bola raha ny fanadihadiana hatrany. Manambahiny ny sampina fampalalam-baovao amin'ity alaty dia tsy iza fa andriana jaina fifaliana izay tompona andraikitra amin'ny sahana ny lafiny ara-baritra. Eo anivon'ny Telma Madagasikara miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'ity alaty. Misy ny promotion goavana izay entinareo ny mpanjifa ao anatin'izao ankatoko ny fetiny Noely sy ny farantaon'izao. Manahoana sy manahoana ny makasika an'ireo promotion ana produit miisa 4 ireo. Miaraba Monsieur Iva dia miaraba ny mpanaraka ny fampalalam-baovao. Izay moa zany ambalika dia vokatra amin'ny vokarin'ny Telma. Ambalika dia jiro mandeha amin'ny alalan'ny herin'ny masoandro, manana vokatra 6 izay fa ny 4 amin'ireo no misy fianam-bisa, misy fanomezana. Dia ny homme 500X, ny homme 500X dia télé 32 pouces, miaraka amin'ny lampy 4, détecteur de mouvement horaire, panneau, 50 watts. Izay vidy anazy dia mahazo radio anankiray. Dia fihenam-bidy miaraka aminy raha vidiana 5 hetsy izy petrabola voalohany 5 hetsy teo aloha dia lasa 2 hetsy amin'izao. Ho an'ny amin'ny X Pro indray, ny amin'ny X Pro dia lampy anankitelo miaraka amin'ny boîte iray dia panneau 15 watts. Izay vidy anazy dia mahazo torche anankiray. Dia ny fihenam-bidy miaraka amindray raha 7,7 sy telo hetsy izy teo aloha, 4 hetsy izy teo aloha dia lasa 7,7 sy telo hetsy izy amin'izao. Ho an'ny multi 300 XL, multi 300 XL dia lampy anankiray misy izany hoe afaka atao ivelana, afaka atao anatin'ny trano dia miaraka amin'ny panneau anankiray. Izay mividy anazy dia mahazo radio iray ihany koa. Dia ny fihenam-bidy miaraka aminy dia raha vidiny teo aloha 7,000 sy 7 sy 2 hetsy dia amin'izao izy lasa 7,000 sy 3 sy 2 hetsy. Ary ny farany dia ny solar fan mafana izao ny andro dia ilayntsika ny ventilateur dia ny ventilateur izay mividy anazy dia mahazo lampe-tanana anankiray. Zay. Oeto ary ny fanentananao an'ny mpanjifa hiazakazaka amin'ny fanjifana izay vokatra 4 lehibe misy fihenam-bidy izay amin'izao fotoan'izao. Manentana antsika rehetra zany zahay avy ato amin'ny ambalika mba hanjifa. Misy anay amin'ny Telma Shop iraky ny animateur misy daholo fa misy ny fihenam-bidy goavana be io ataonay ao amin'ny ambalika amin'izao. Akasitrahany ianao tamin'izay fanazavana mahakasika ny fisiny izay promotion mandidina an'ireo produit miisa 4 goavandreo. Fa ankoatra ny olana ara-panambadiana efa ny ratsy ahina ho isy ifandraisany tamin'ny fanapahana ny Malela ny Kleto ihany koa ny fitakiny ny anjara fananany tamin'ny vadiny. Taorian'ny ilazany ny fisara-panambadiana raha ny fitantaran'ny raindy. Notohizanao toa masina ny fitsaboana ny ferin'ny Kleto amin'izao fotoana noho ny fiovany ny toe-pahasalamany ary tsy marina velively ihany koa ny filazana fa marary sainy ity tovolahy ny ara-mbona ity. Mbola barainiko tamin'ny Kleto ny nahatonga azy ho tea-torobe avy hatrany raha vantany vao vita ny sakafo ny aliny alakamisy 29 volana novambra
alina izay nitrangany ny favoazana teo aminy ka nahatonga azy ho nieritreritra ny mety ofisina karazan-javatra nafangaro tamin'ny sakafo izay naroso azy ka nitarika hatrany amin'ny tsy fahatserovan-tena tanteraka nitoetra any amin'ny hôpitaly anefa io famahanana zavatra hafahafa io. Ohatra le fieritreretiko ananjy aloha tsy haiko nao misy raha agnabony matoza les arrêts tourbés lasité tourbé zegny za de tonga ta l'hôpital de nisy kopiko namena anahy de mifangaro raha karaha masimasina zay za niteny hoe zaho za miagna ia de niombokomboka za fa le raha zegny efa tafiditra regny raha tafiditra tamin'ny agnanahy de niombokomboka za naforoko zegny kopiko io ndraiky raha satria zegny misy raha zegny niaraka mifangaro aminany zegny mifangaro tamin'ny kopiko zegny misy raha masimasina karaha sira zegny izy madamo anahy zegny nagname raha tsy haiko angambany hoe ino ilay zavatra ilaina ampiarahana amin'ny kopiko satria zay roa fogna taketa amin'izegny ia-tagnany misy magnatao ananjy ambavako de raha niombokomboka za de naforoko raha zay renjavy niny bonbon de lasa karaha tsy faible be zegny agnanahy faible be zegny za zegny mitsanga zegny za somary karaha sarotsarotra aminazy zegny mitsanga de niteny za tamin'ny zandriko hoe za komata za raha tsy mazavazava namena anahy te kopiko ndraika bonbon kopiko ndraiky misy gotona raha karaha sira zay namena anahy de zao izy de nambariko tamin'ny zandriko taky le tonga taky karaha zatra aketo zegny za zegny mieritreritry zegny tsy mety zare takafo na vita ananjy fô tsy haiko hoe namana izy fô za zegny atraketo zegny mbola mitazogny zegny jusque ela tsy nety niravona ny olana ara-panambadiana teo amin'izy mivady nangataka fisarana ny lehilahy ary nilaza ny tsy hanome anjara fananana ho an'ity farany ilay vady izay narahiny tsy milamina zegny antony andavanandro anjakanandro zegny satria zegny izy mijanona tafinirivo de za miantoka fiainana ananjy de zay zegny manotanagna telo zegny zay ndraiky mandeha mijare mbalategna ndraiky zay raha hoe finirivana tegna janognany ela za raha mandalondalo fogna zegny ato misy fitaovagna anay zegny ato zegny marobe zegny zavatra le ohatra entagna anay zegny iafa misy problème mety zay andavanandro de vitake zegny ilaza zegny izy hoe ao izy fo entagna tio izy aminazy raika ao zay ao za fo zay moa za tsy mety ao zaho satria zegny misy tany zay namegna anahy de angatany ndraiky soratagna aminanjy tany nefa tany zegny tsy tany nividinay fa tana amemendray mandreny regny fogna niwalaoala zegny zay ta l'hôpital tamin'ny kasikieny satria kofa niteraka le problème atraketo zao de mikasikientigny aminjay efa manakory fandehanentagna efa zaregny de io zaho tsy agny efa trosa aminareo trosan'olo amintsika o satria zay misy volan'olo zegny agnatina fiarahana sy misy volan'olo agnatin'ny velontegna le trosananan'olo amintegna zay de zaho tsy agny efa vola zegny ozy fa izy entagna akeo izy alainao izy de nalainay entagna izy tsisy nitazoniny de namiana antsirapo zegny entagna izy zegny nalainay armoire écran plat zay lasety sy ny tariny nanamarina ny fisian'io fangatana fisara-panambadiana mialohany nitrangany loza io ny ray ny kleto manamafy ny aiainy reto fianakaviana ireto ny fitarazoan'ny raharam-pitsarana nanomboka hatreny amin'ny fangatana ny certificat médical izay nitrangana famila filana tao amin'ny hôpitaly be ny fenerivoatsinanana izany nanomboka tamin'ny talata talohan'ny fifidianana igny tonga taminahy izy nilaza izy taminahy za papa iody za ioda papa tsy ke numérancy za miagnentagna fenerivo niteny za taminazy tamin'ny fotoagnan'izay anaro koa ody modiafagna fô izy koa fagnaraka azo fogna zegny magnaraka zay ndray makasiky letonisy problème zareo talongan'le action nanony rafozany taminanjy ary olagny tsy miahagna aminjareo atram'izay farany tapaky le zaza ary tato afara moa izy kofa nombo le zaza ny zaza efokon'olo zay tany amboany nisy raha daholo de hita izy notroky tagnaty ala de izy kofa notroky tagnaty ala izy nalefa mitombo fahasalamagna tsy natsarotegna jusque tamin'ny 170 antoandro tamin'ny zomao tamin'ny hôpitaly be fenerivo dekany kofa natsarotegna izy sabotsy alahady izy nahazony raha niatriky teny vadiny niatriky teny rafozany de teny isy valany te zay zara mandreniny makasiky le entagna fenerivo le tsy naminjare tamin'ny voalohany avy an'le ola ke tato afara moa natao dinidinika tamin'izy io managna trosa amin'olo zareo misy telo agny retrosa agnatin'ny velontegna satria zareo olo sahira ke ny volagny mirancy ny teny vatany izy mipolety izy fa izy koa entagna zegny raha mampalelo ary am'le zavanisy amianay le entagna zahe no ny teny nagnamia le entagna ary misy volombelogno tamin'ny toerana angalana enta zahe tsy nalaka ankeriny zareo no satria tragnonjare mihidy sokafonjare le tragno nalaka volombelogno mpampianatra izy reo miaraka amin'ny vadiny mpampianatra io nangalana enta nagnome le entagna hatram'izao tsy niny papany kleto fô entagny kleto ny olo magnefitrosany kleto
papany cléto dikany zegny le entana andragno ny cléto agnanjamarina agny agny fitaovana-javatongotongo takeny tsy marigny zegny le zare milaza hoe le entana nalegna ankiriny tsy marandragnon'olo tsy azo ankiriny zegny araha atao fara moa zegny zay makasiky le fitoriagna hoe nagnano zay tamin'ny plainte tamin'ny gendarme taraiky tagny dondro herinandro takagny tsy nakatra le plainte fahatelonandro niakatra amin'ny tribunaly tonga parquet le zao tonga amin'ny procureur dikany zegny zay zegny meritreritry le raha tokony filasan-davitra nefa ka zao mbola mijanona ka le raha zakina menjare daty am'le 26 février zay vao audience-ne malahelo zay miraha satria ino antony zavatra tokony fa voa mafy le zazy foaty vovelo jusqu'à zao mbola marary mamany ray jusqu'à zao io ary mbola faible ny vatany nefa ka zay mbola mianahana fogna ary fahoriagna misy aminay tsy fonagna-mbola ary zay reatra am'izay mbola tsy nagnala vola na ariary makasy tsaboagna le zaza certificat médicaly nanomboka alatsina iny le 20 zao nanga certificat médicaly misy madama atonjare madama agnamantagna le retigny voalohany mahitsitsy ka tsy fantoko agnarany tsy no ameny le certificat araky ny tantareny tamin'ny fotoagna anjaigny moregny nitadina anahy zao izy misy korondagna fitondragna agnambony agny ozy tsy nikeny ministère ozy hoe mivaky le certificat médical nefa ka nivolagny teny le docteur tsy miankina amin'ny fitondragna zegny resaka politique le favoazan'le zaza fô agnatin'le hoe zaza voadogno ary nisy tany nahazoagna ananjy nandogna avy tandragno intelo herinandro na voa le zaza zay vao nivoaka ny certificat 90 jours misoratra amin'ny repos le zaza agny amin'ny certificat médical ke eo zegny zay zegny miangavare le lehibe ny mpitondra agnambony akagny malahelo zegny zay am'le raha olo tokony fisamborona nefa tsy samborona hatramin'izay nanomboka balategny jusque tapasime tamin'ny gendarme jusque zao niakatra parquet le raha ary zanako io everinjare tamin'ny enquête tamin'ny procureur nataonjare tsy salama zanako io salama tsy marary tribunal izy niala nianatra jusqu'à zao matao izy nanambady mérance hatram'izay 3 ans manimpagnahy raha olo tsy salama izy tsy nambady mérance izy hatram'izay 3 ans afy telo taogno tambaranjare tsy marary saigny salama tsara ny saignany tsy mahola i zaza manimpagnahy tapaka tanteraka ny fifandraisana teo amin'ny andaniny sy ny ankilany tsy misy fifampidiniana ary tsy mifamangy ihany koa hatramin'ny nivoahan'ny cléto ny hôpitaly ny fianariovatsinanana izany ka hatramin'izao niditra hôpitaly ty Tomasina izao iazo anozy be vetivetsika marisika hatrany ireo olona manao ny azakazaka anozy be 12 izay efa ndroso tamin'ny andiany fa 120 tamin'ity taona ity 5 kilometatra ny azakazaka tanjona ny fitazana vatana sy ny fampiroboroboana ny sehatra ny fizahantany any an-toerana izay antoko ny fivelomana tokatrano maro fatra iray isan'ny fiamasarika mpizahantany hatramin'izay Nosy-Be ho fampiroboroboana hatrany ny sehatry ny fizahantany any an-toerana etsika isan-karazany no atao ka isan'izany ny azakazaka trel masarika mpandray anjara sy mpizahantany ary olona avy amin'ny fatra hafa eto Madagasikara io azakazaka nampitondraina ny anarana hoe Nosy-Be trel io etsika atao isaky ny farany taona misy 420 ireo mpandray anjara tamin'ny azakazaka Nosy-Be trel andiany fa 120 aka vehivavy ny 20 ary teratany vahiny avy any ivelany Madagasikara avokoa ny 80 mizara sokajy telo ny mpandray anjara ary ny zandriny indrindra dia 7 taona ary ny zokony indrindra kosa dia 7 taona 5 kilometatra ny azakazaka natao mirana loatra karaha tamin'ny tongolo le halaviran-dalana zegny mitombo le toerana nandalovana ny tombo mba hahita ho hitan'olo jiaby hasarany ty Nosy-Be ty sy vitan'le lomay hoe trail de Nosy-Be fa mbola misy relais koa azakazaka mifampitohy fivolagnandreo izy amin'ny terme teknika ary misy randonnée le randonnée zegny de fizahana tany amin'ny fandehanana mba hahita hoe karakory moa hasarany tany ateneniko amin'ny teny français le site de Nosy-Be maro le raha haregna anagnatsika eto Nosy-Be izy kony mikasika le fizahantany zay ka magnategna zahay le fanaovanay trail eto de hampiroborobo ny fizahantany satria raha sika malala nisy olo boka Mayotte milomay teo misy olo boka La Réunion milomay teo misy olo aza boka Belgique nandeha namonjy lomay aty Nosy-Be dikan'zegny manana mahizy azy Nosy-Be tanjona amin'ny etsika ny fitazana vatana sy fanaovana fanatanjahantena ary fampahafantarana ihany koa anisy Nosy-Be amin'ny sehatry ny fizahantany asaika nandalo tamin'ireo toerana tsara sy mahasarika mpizahantany avokoa ny lalana nandalovany ilay azakazaka raha ny fanazavana sady ny azakazaka ny mpandray anjara no nahita ihany koa ny toerana maro izay atao Nosy-Be
Anovelany miamafy hatrany ny fanereny izay ataon'ireo firenendehibe any Israel amin'izao fotoana izao. Isan'ny nomelohan'ny filohan'ny firenena Amerikanina ny fanapoahana natao any Gaza ankehitriny. Ahina ho tapaka ny fanohanana ireo vondrona iraisam-pirenena ny Israel manoloana ny fanapoahana bomba tsy ankiato izay ataon'izy ireo ao a-bande de Gaza amin'izao fotoana, izay namafisin'ny filoham-pirenena Joe Biden tamin'ny praiministra ao Israel. Voalohany izao no nanamafy ny tsy fitovin-kevitra tamin'ity fanjakana ity ny Amerikanina. Nangataka tamin'ny praiministra ao Israel banova ireo mpikambana anatin'ny gouvernemanta manoloana izany ny filoham-pirenena Joe Biden. Ankoatra izany, isan'ireo manery ny Israel ampitsahatra ny fanapoahana bomba ihany koa i Australie sy Canada amin'izao fotoana. Tapitra treto ny fiarahantsika ho an'ny androany, naiza misy anao ankasitrahana hatrany ianao, nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa ao manaraka indray atombo kilasy tombo vavelo matomboko. Ne tardez plus, vivez le meilleur des bons plans. Patimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.